mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana riavana no era-banantsika tratry alakamisy faharoa ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko fairaika amby roapolo, Luka toko fairaika amby roapolo andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Roa Jesosy taminy, isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanintsika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina ao anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako, dia ho tonga ovavolombelona aminareo izany. Koa aoreno ao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo, fa izaho no hanomenareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny ralahy ary ny havana manjaka isanareo. Koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy overina dia ny singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo aza amin'ny faharetanareo no hatananareo ny ainareo. Ray Masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa amin'inona ity teny ity na marina kokoa fanomanana ny mpino ny amin'ny andro farany na ny havian'ny tompo. Jesosy eto dia manazava fa hisy ny fiafarana izao tontolo izao. Ny siansa moa dia resy lahatra ny amin'ny fiafarana izao tontolo izao. Resy lahatra ny siansa tsy manana olona amin'izany mihitsy ny siansa. Ny fotoana no manombantombana ny siansa arak'izay mety ho kajiana hoe raha hiandro any dia hiamaizina ny masoandro satria ny masoandro dia réaction nucléaire ka dia mety amin'ny hydrogène sy hélium mahatonga azy mirehatra ohatran'io, dia izy fotoana tapitra izany na ao amin'ny mety hitranga koa dia mihamanatona tsikelikely ny masoandro ny tany ary mety ho maya ny levona ny tany noho ny fanatonany amin'ny masoandro. Be dia be ireo izay karazan-drazana ataontsika hoe hypothèse napetrak'hevitra izay manodidina ny hoe fiafaran'ny tontolo izao amin'ny lafiny hijeren'ny siansa azy. Ao koa ny mety hoe hifandona isy galaxie hifandona amin'ny galaxie misy ny tany, izany hoe ny Voie lactée, dia hifandona amina galaxie hafa ary dia ho rava ny tany sy rehetra. Be dia be izay fanazavana mety maro samihafa omeny olona. Fa ivelan'izay ary inotsika kristianina dia izao no tenin'i Jesosy. Tsy maintsy ho rava ny tany, tsy maintsy ho avy ny fiafarana izao tontolo izao. Tsy ny faharavan'ny tany loatra koa ny zava-dehibe fa ny hoe ho avy ny tompo hitsara izao tontolo izao, hitsara ny olombelona ary haka izay rehetra mino azy. Misy koa fanazavana ataontsika hoe teolojika maro samihafa momba ny fiavian'ny tompo ho avy any ny fotoana resantsika izany. Fa etona aloha dia amin'ity filazan-tsaramasina araka ny Luka ity dia manomana ny tompo lafiny zavatra vitsivitsy ho antsika mpino hiatrehantsika ny fiavian'ny tompo. Hotsika indroa, intelo, inefatra manao hoe ny fiavian'ny tompo dia amin'ny filazantsara dia na misaotra masina dia indroa miataona. Ny tapany voalohany dia ilay fiavian'i Jesosy tonga olombelona hatrehantsika amin'ity volana novambra ity ny advento. Izay ilay teniny amin'ny teny latin hoe adventus in incarné, tonga nofo Jesosy. Fa rehefa niakatra nankany an-danitra Jesosy, hitantsika eo boky asan'ny apôstôly toko voalohany, dia nanazava ilay anjely manao hoe tsy maintsy mbola hiverina indray iny Jesosy hitanareo niakatra nankany an-danitra iny, mbola hiverina izy. Izay fiverenan'ny tompo izay. Zay ilay antsoina adventus in gloria, hiverina amboninahitra ny tompo. Saingy
mandrapatokana zay fiheverany tompo zay de izavatra hitranga be de be eto ambonin'ny tany ary rehefa akaiky zay filazantsara de zao isy famantarana rehefa akaiky ny fiavian'ny tompo de isy famantarana efa eo ambaravarana ho Jesosy de zao isy korotana isy tsy fandripalemana eto ambonin'ny tany isy firenena hanafika firenena andinin'ny fahafolo isy firenena mely firenena zany hoe isy firenena hitsangana andeha hanafika firenena sanatria tak'izay mitranga ataontsika hoe any Ukraine sanatria tak'izay mitranga any Israela ankehitriny na tak'izay fa nitranga taloha na zay mety mbola hitranga koa aza fa izao Jesosy rehefa akaiky zay dia rehefa mitranga zay dia aoko fantatrareo fa efa akaiky aho isy firenena mely firenena isy fanjakana hitsangana mely fanjakana zany hoe mety ao anatina fanjakana anankiray ko de isy fanjakana hitsangana mely fanjakana mety ohatra hoe ao anatina fanjakana federalista de mety isy fanjakana mely fanjakana na koa mety fanjakana hafa mihitsy amely fanjakana hafa ao anatin'ny eto am'izao tontolo zao fa zany hoe na inona de zao isy korotana ara-politika isy korotana ara-politika isy korotana ara-sosialy io korotana ara-politika isy korotana ara-sosialy io tsy hoe avy amin'Andriamanitra fa noho ny fahabetsahan'ny fahotana noho ny fitiavan-tenan'ny olona izay hitranga rehefa akaiky ny fiavian'ny tompo satria ny apokalipsy de efa milaza an'izay hoe romotry Satana ka tsy maintsy hitsipaka farany dia hiteraka efa foy ny androny dia androvotsy izy ary hanao zay ampiala ny olona amin'ny finoana dia ampiasa ny heriny rehetra ka anjaka ny fitiavan-tena ny fitiavam-bola tenen'ny Paoly any amin'ny Tractatus Saint Timothée io anjaka ny fitiavam-boninahitra dia tonga ho azy ny fanjakana mely fanjakana na ny firenena mely firenena korotana zay hiteraka tsy fandripahalemana hanamarika ny fiavian'ny tompo zay fa ho koa Jesosy manao hoe nga vitan'izay ihany ozy fa izao izy koa korotana eo amin'ny zavaboary sy ny tontolo iainana isy orohoro-tany lehibe sanatrian'izany tahak'izay efa nitranga tany Turquie farany teo ve tahak'izay efa nitranga tany Marrakech farany teo ve sa mbola isy orohoro-tany lehibe noho zany sanatrian'izany zany hoe isy orohoro-tany isy faharavan-javatra zany aterak'izany orohoro-tany zany ary any amin'ny filazantsaramasina anakary Matthieu sy Marka raha de lazain'i Jesosy manao hikorotana mihitsy ny toetrandro hikorotana ho sahira-tsaina ny olona ny amin'ny toetrandro de hoe Jesosy manao hoe mbola hitrangana de izao tsy vitan'izany fa isy nosary isy areti-mandringana isy tsy fahampitsakafo mazava ho azy rehefa tonga ny firenena mely firenena tsisy fandripahalemana tonga ny fikorotana ny tontolo iainana sy ny toetrandro isy haitany isy orana isy rivotra de tonga ho azy ny sary ny tsy fahampitsakafo ny aretina maro isan-karazany de isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any amin'ny lanitra inona moa ny famantarana lehibe avy any amin'ny lanitra itsika zay mbola tsy fantatritsika zay tian'ny tompo lazaina hoe isy zavatra hitranga ve eny amin'ny habakabaka vokatry ny inona changement climatique ve sy ny sisa rehetra fa ny tompo zany de efa manomana manao hoe misy famantarana ao tsapa ary dia ao anatin'izany rehetra zany ozy de zao hoe Jesosy omena antsika ny famantarana ny amin'ny fiaviany zany rehetrany dia ataon'ny tompo famantarana antsika rehefa mitranga zay izy manao hoe efa tsy lavitra ny fiavian'ny tompo tsy lavitra tsy hoe herinandro fa mety roa andro tsy lavitra mety hoe afaka folo taona fa mety afaka herintaona satria tsy ny fotoana ny zava-dehibe raha miteny an'izany ny tompo de mba hiomana atsika fa tsy hoe anysantsika andro akory fa mba hiomana atsika de ny faharoa de zao Jesosy akoatr'izay zavatra maro samihafa mitranga korotana zay ivelan'ny tenana anao zao de zao amin'ny lafiny ara-panahy de zao voaentsika mafy ny mpino tahak'izay efa mitranga any Iraka ve
tahak'izay mitranga any a Pakistan ve hoe efa dorana ny fiangonana, melona ny kristianina, roana ny kristianina, tahak'izay mitranga any amin'ny firenena maro samihafa ro maromaro misy tahak'izany ko any Malaizy, dia tahak'izay efa mitranga zay ve le fanenjehana. Fa hoy ny tompona hoe tsy maintsy ho avy zany, atolotra eo anatrihan'ny Sinedriona, zany hoe atolotra eo anatrihan'ny tribonaly ho tsaraina zany ny kristianina. Noho ninona? Noho ny anaran'i Jesosy. Rehefa mitranga zay ho Jesosy de zao efa akaiky izy. Manoloana izany zavatra hitranga zay hiatra-manaina amin'ny kristianina zany, dia reto ara misy toe-tsaina tian'ny tompo ananantsika. Tsy any am'ireo zavatsarotra ireo ny mahasoa Jesosy, tsy any amin'ny fanosana andro, tsy any amin'ny fametraha-panontaniana amin'ny olana, fa izao Jesosy manana finoana. Raha ohatra ka hoentina any amin'ny Sinedriona nareo de aza manany am'izay teny holazainareo, fa izaho no ametraka ny teny eo am-bavanareo, anome vava sy saina, anome vava sy saina hoenti mamaly ireo zay mitsara ny mpindravako. Niteny ny tompo ajaitsika zany amin'ny firazana ny andro farany, am'izay fiavian'ny tompo, am'izay zavatsarotra melony fiavian'ny tompo, am'izay herisetra mety mahazo atsika de zao matoky io Jesosy. Fa na dia ny singam-bolonareo aza de zao noho izy, na dia ny singam-bolonareo aza de tsisy aninona nareo na inona na inona. Teny zay manazava, tsisy ho very na dia singam-bolo ray amin'ny volonareo aza, amin'ny lohanareo aza. Manome toky antsika zany Jesosy havako, manome toky antsika izy, aza fa Andriamanitra no miaro antsika. Ary ny zavatra faharoa lehibe zay tian'ny tompo toe-tsaina antsika, tsy hoe tsy manahy ihany, fa mahatoky ny fahendrena sy ny fitarehan'ny fanamasina isika. Toy izy manao hoe amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo. Ny faharetana. Betsaka ny ivadika hiala amin'Andriamanitra, betsaka ny mihemotra miala amin'Andriamanitra, betsaka moa ny efa azo ny fakam-panara atao tsy ino, betsaka ny efa azo ny fakam-panara atao tsy haino an'Andriamanitra, betsaka ny azo ny fakam-panara teo efa handany baiboly, betsaka ny azo ny fakam-panara teo efa handany fitiavana. Omaly tsika sa afaka omaly de niresaka manokana momba ny Michel Bakounine. Bakounine de ray makana nazava manao hoe misy dingana ozy eo amin'ny tantaran'ny fivavahana. Tany am-boalohany ozy de zao nanjaka ny animisme. Ny animisme zany hoe ny fivavahana tamin'ny sampy. Dia tsikelikely ozy dia efa niditra indray ny polythéisme, zany niditra zany ny fivavahana tamin'Andriamanitra maro. Dia efa tapitra ny polythéisme ozy, efa tsy de manao anantsony, hiditra indray de niditra indray ny monothéisme, zany hoe ny fivavahana tamin'Andriamanitra tokana. Tao aorian'ny polythéisme, zany tao anaty fivavahana monothéiste, ny jiosy, kristianina, sy ny sisa. Dia ny silamo, dia izy Bakounine manao hoe izy moa tsy kristianina. Dia ao aorian'ny monothéisme ozy de zao tsy maintsy hitranga am'izay ny athéisme. Zany hoe tsy maintsy hitranga ny tsy finoan'ny olona, anohitra ny fivavahana am'izay ny olona, ary zay ho Bakounine, zany hoe zay ozy vao tena hiratra ny sain'ny olona, ka ny athéisme de taratry ny fahiratan-tsain'ny olona. Zay ny tenin'ny Bakounine, satria izy tsy mino. Toy ny milaza fa any am-parany any tokoa dia hitatsika fa miroborobo ankehitriny, ary any am-parany any de vao mainka iroborobo ny tsy fivavahana. Ary iroborobo ny fandavan'ny olona ny fivavahana kristianina. Ataontsika fa na de am'ireo tany kristianina nandala amin'ny vavahana kristianina aza, de tazantsika fa miena tsikelikely ny kristianina, miena ny finoana, miena ny hafanampo. Toy ny milaza amintsika ny fanafitanterahana toy ny faminanian'ny tompontolo manao hoe any am-parany any de tsy maintsy ho voaentsika ny kristianina raha tsy efa manomboka aza. De zao Jesosy manana faharetana amin'ny finoana. Ravako malala, tsy finoan'ny olona ny fisian'Andriamanitra, akory no tsy ampisy an'Andriamanitra.
tsy ny tsy finoan'ny olona ny tsy fisinny tsy hoe satria ny olona tsy mino ny fiavian'ny tompo de tsy hisy ny fiavian'ny tompo, hisy ny fiavian'ny tompo. Mino zany tsika. Hisy ny fitsaran'Andriamanitra, mino zany tsika. Ho avy ny tsaran'Andriamanitra zao rehetra zao. Fa izao ry havako malala, inona ny toetsaina tokony anananao? Miomana. Araka ny tenin'ny tompo tamin'ny ampitolana any Amosa manao hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Vonona iona amin'Andriamanitra venao amin'ny fotoana tsy ampoizina no akan'ny tompo ny mpanompony. Misy mandao atsika amin'ny fotoana salama, misy mandao anatin'ny fotoanany tsy fahasalamana, misy miandro ny fiavian'ny tompo, fa tsy ampoizina zany. Indrindra ho an'izao tontolo zao, fa ho an'ny mino kosa de tsika efa mahazo antoka ny fiainana zay hovatany, zay mahatonga atsika miaritra, maharitra na amin'ny fanompona, na amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, na amin'ny fitiavanamana, maharitra am'zany tsika, satria fantatsika zay inotsika, fantatsika ny miandry antsika ao ambadiky ny fahafatesana, fantatsika ny miandry antsika any am-parany any, de miaritra isika, miaritra sy mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra. Enjehina fa tsy mamoy fo, enjehina fa tsy latsaka ao anatin'ny fahakalana, mandalo tsy fampina, mandalo zavatsarotra fa tsy kivina miravoravo tanana, mandalo zava-manahirana indray amin'ny fanompona fa maharitra. De hoe ny tompo manao hoe amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainao. Mahareta ry havako malala amin'ny fanompona de mino fa Andriamanitra eo akaikinao mandrakariva, ary naroviana ny fahatongavan'ny tompo de vonona am'zany isika. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay no ny amin'izao volana novambra zay hanairanao anay zao, ahatsiarovanay fa misy fetra ny fiainana eto amin'izao tontolo zao. Misy fetra ny fahalavan'ny tany zay rehetra iainana eto amin'ity tany, eto amin'ity fandalovana ity. Manafatra anay anao tompo, fa any am-parany any de andalo zavatsarotra zao tontolo zao, hisy korontana amin'ny fiarahamonina, hisy korontana amin'ny ara-politika, amin'ny ara-tsosialy, hisy mosary ary indrindra ho enjehina ny mpino. Saotra tompo fa mampiomana anay ianao, dia omaniny fo mampananay tompo iona aminao. Aza velanao variany zahay. Tao amin'zahay ahajoro vavolombelona. Tao amin'zahay ahanararoatra na ny fanomponanao, na ny fitiavananao, na ny fanomponany namana. Dia mamindrafo aminay tompo. Mihoeri-panahy zahay hiankina mandrakariva aminao. Mihoeri-panahy zahay hifikitra mandrakariva amin'ny teninao. Mivavaka izay tompo ho an'ny tokantranonay tsirairay avy. Mpanaraka zao fandarana tolotry ny fiangonana zao, aoka hanjaka ao anatin'ny tokantrano tsirairay ianao. Omeo faharetana amin'ny fanompona ny mpianakavy. Omeo faharetana amin'ny fifankatiavana sy ny fifamelana ny mpianakavy. Omeo faharetana amin'ny vavaka sy ny fiainona ny teninao ny mpianakavy. Ahatsiarovanay fa miandry ny fiavianao zahay, ary tampoka ny fiavianao. Dia vavaka izay ho an'ny tanindrazanay, ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasairanana, jerevo ny famindramponao ny firenenay tompo. Jereo ny fiangonana kristianina miandry ny fiavianao, ho fiangonana mitory ny filazantsaranao, ho fiangonana maharitra amin'ny fanomponanao, ho fiangonana mazoto mitana ny fiombonana. De mitoera mandrakariva aminay Jesoa, ary ataovy fifalianao ny fiainana isan'andro. Amen.